hatramin'izay roa taona nakaty zay dia tsy nitsahatra koa zay ray aman-dreniny ny hoe nanompo an'Andriamanitra, tena hoe manompo an'Andriamanitra mifona mivady zay mivady satria tsapanay hoe antson'Andriamanitra ho anay mivady mihitsy kay le izy nampatonga an'ireny aretana tamin'ny jeny ireny, dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tao aoriana zay hoe antson'Andriamanitra taminay tamin'ny jeny kely zay dia tsy jeny foana ny hoe sitrana dia nijanona hatreo ny fanafahan'Andriamanitra anay sy ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiainanay manontolo fa nanomboka hatreo Andriamanitra ny tena hoe nanainga anay zany hoe hatreto ny fanamboarako amin'ny fiainanareo satria nahoana tao anatin'izany fotoana zany izay dia tena nikorotana satria mariako etona moa fa tsy mamenatra zany satria nahoana nananan'olona trosa be zay dia rehefa nananan'olona trosa be zay na dia ny volana nefanay an'izany ary tsy hitanay intsony fa tao aorianan'izay rehetrarehetra zay ny tena hoe nisy fipoahana zavatra ingeza be nataon'Andriamanitra taminay tao aorianany jeny rehefa sitrana jeny afaka nitrosanay tsy mitrosa nataiza tsony zay ary tena hitanay hoe nisy fivoarana be ny fiainanay satria le zay boka nitrosa teo iny afaka tena hoe nadiodio ary tamin'ny fomba tsy takatra ny sainay mihitsy nafahan'le trosa sy nanomboa ny fitahian'Andriamanitra zay nirotsaka taminay hatramin'izay ka hatramin'izao tamin'izany zanarary zany dia zany daholo ny fiainanay dia zao za tena sitrana tsara tsapako mangatsitsiaka tsara mihitsy za zany mahazo aina tsara za zao tsy mararirary tsony mihitsy za zao lasa mahazo première foana za tsy mba lake zany za eo amin'ny faharoa foana ngambany za fara midina misaotra an'Andriamanitra dia misaotra ny Papa Isidore koa nivavaka ana napahafaka ana tamin'izany aretina zany. Avereny raha tonga eto mila miomana iaona mifakagana teneno namanao raha miala eto ianao mila miomana iaona amina fakagana azadino raha lasy anavavy fa ny zavatsarotra rehetra tsy maintsy ao amin'i Jesosy ihany no ahitana vahaolana izy mitondra zavatsarotra va ianao tonga eto ambany mafy loatra veny ka anao tsy vitan'ny olona intsony tsy vitan'ny fanafody intsony tsy voavahan'ny vola kely eny tananao na ny vola be mbola misy any mipirinany ninona zavatsarotra pianao ao amin'i Jesosy ihany nitondra valikafatra ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra ny amin'ireo fampianarana ataon'ireo mpaniratsira mamadika ny sain'ny olona tsy hitoky amin'ny fivavahana kristianina ao amin'i Jesosy ihany no vahaolana nateraka volana may ianao na septambra na oktobra na novambra na desambra laingany zany fa tsy mitsotsoroka zany ny vitanao tsy fisaka izany ny vitanao laingany zany hoy aho hoe laingany zany aza manaiky reberebena am'izany fa ao amin'i Jesosy ihany no vahaolana raha lasana bavy raha tsy mino ianao mandehana mankany maro zany zay koa raha tsy mino ianao mandehana mankany betsaka manko ny famitahana amin'izao fotoana zao misy olona mahavita manodina ny sain'ny olona mihitsy mba hihevitra fa tsy izy Jesosy zay no mahatonga antsika mamoaka vola sy mandany vola amin'ny télévision mba hahafantarany olona fa velona Jesosy velona i Jesosy miasa i Jesosy mahery i Jesosy ka ny kasaritra rehetra sy voavahany vola sy ny areny sy ny fahaizany sy ny amaron'olona vitan'i Jesosy raha lasana bavy malala be dia be ny fizorana vavombe lefa nasiona hita aminao aretina sitrana tsy mananjanaka mitoejaza afa-jaza tsy miverina tsony zany zavatra zany trosa afaka manome fotoananao zay sabotsy amin'ny fitsasany maraina maison de la culture alady amin'ny valo maraina fiangonana fanany voninahitra ny tany masaja roapolo amby 100 metatra mialo amin'ny bazary lalana miditra tsara rano alaribia amin'ny 20 dia antany masaja ihany keo ho tahiny tompo ianao
aneo ny voninany aminao Jesosy azavela isy antony anakanao tsy ho avy fiainana vaovao no entina miditra amin'ny taona vaovao tahin'Andriamanitra